Antony zavaboary tomitony ny foko ndrendra ireo ataoko sary. Faly miarabantsika rehetra indray ry havana tratran'ity maraim-baovao amin'ny herinandro vaovao ity. Misaotra an'Andriamanitra isika noho ny fahasoavany velona trapamonjena amakivaky indray izao herinandro izao. Ny fotokafatra ho amin'ny anjarantsika amin'ity herinandro ity dia andalana anankiray ao amin'ny texte tamin'iny alahady iny dia ny fanontaniana nataon'i Jesosy tamin'ny mpianany teny ambony ranomasina hoe anaka manakanina va ianareo. Iara-mivavaka isika. Misaotra anao zahay Jesosy Tompo, misaotra noho ny famindram-ponao sy ny fahasoavanao lehibe. Misaotra no mbola amelanao anay hihaona aminao amin'ny alalan'izao fitaovan-tserasera izao, ka ahafahanay manatry tava anao, andrenesanay ny teninao, ampahirezanao anay. Midera sy manome voninahitra ny anaranao zahay noho izany. Misaotra anao zahay na dia ao azy izao toe-draharaha manahirana ny olombelona rehetra eran'izao tontolo izao. Misaotra anao zahay fa amin'izany amangianao ny isam-baravarana, izarahanao ny teninao ho an'izay afaka miaino izany, ary amperitreretana koa ny tsy afaka miaino izany. Misaotra anao zahay fa ianao momba sy mitahy ny firenenay, ary ianao mampahavokatra zavatsoa ho an'ny firenenay amin'ny alalan'ireo olom-boafidinao isan-karazany, na ny mpitondra fanjakana, na ny mpitondra fiangonana, na ny manam-pahaizana mpikaroka rehetra amin'ny fitsaboana sy ireo androm-panjakana samihafa. Misaotra anao izahay raha mbola avelanao izara ny teninao, dia taio ary ny teninao mitenena aminay fa miaino anao zahay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika ary dia tapany amin'ny anjarantsika tamin'ny alahady teo dia ny filazantsara ny Jaona 2:20 ka hatramin'ny 9. Filazantsara ny Jaona ny 2:20 ka hatramin'ny 9 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny mpianatra indray Jesosy teo amoron'ny ranomasin'ny Tiberiasy, ary toy izao no nisehoany: niaraka Simona Petera sy Tomasy izay atao hoe Didimo, sy Natanaela ilay avy tany Kana any Galilia, sy ireo zanaky Zebedio, ary mpianatra roa lahy hafa koa. Hoy Simona Petera taminy: andeha hanarato aho. Hoy ireo taminy: andeha hiaraka aminao koa izahay. Dia nandeha izy ka niditra tsambokely, ary tamin'iny alina iny dia tsy nahazo na inona na inona kory izy. Ary no ny efa nazava ratsy ny andro, dia nitsangana teo amoron-dranomasina Jesosy, kanefa tsy fantatry ny mpianatra hoy Jesosy zany. Dia hoy Jesosy taminy: anaka, manakanina va ianareo? Dia namaly azy hoe izy tsia, ary hoy izy taminy: alatsao eo amin'ny sisiny ankavanan'ny sambokely ny aratonareo, dia hahazo hianareo. Koa dia nalatsany izany,
ka dia tsy zaka ny nakarina no ny abetsahany hazandrano. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala ho aminareo rehetrany ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'i Jesosy Kristy tompontsika ary ny firaisana amin'ny fanahy masina hatramin'izao mandrakizay. Amen. Ao anatin'ny fotoana sarotra isika izao, ngamba mety mananantena ihany isika fa isy masoandro mihiratra amin'ity herinandro ity, na dia ao aza ny aya ihany koa hoe ahoana no ho tohiny izao toedrara iaina ny firenena izao. Itombo ve ny isan'ny marary, itombo ve ny isan'ny sitrana, ho voasoroka tanteraka ve, azo ivoaka malalaka amin'izay ve ny olona, sy ny fanontaniana samihafa zay mipetraka ao anatin'ny sainy be sy ny maro. Ireo rehetra ireo anefa dia azo aravina amin'ny teny tokana hoe vesatra, misy vesatra izay tsy hain'ny olona vahana ao anatiny tsirairay. De mba hiresaka zavatra mamalifaly kely aho, ary angamba mifandray amin'ny mpianatra eto koa izany amin'ny zavatra tantarainy tenin'Andriamanitra anjarantsika. Fa indray andro dia nisy lehilahy anankiray nanjono teo ambony tetezana, zany hoe milalana zany amin'ny arabe, dia nandalo ny mpitondra bisikileta anankiray nandeha avy any. De izao no lazainy tamin'ilay mpanjono: manjono ve? Manaikitra ve? De hoe ilay mpanjono ny gongonona: efa hita fa manjono, efa hita fa tsy manaikitra. Fa ilay mpitondra bisikileta ny rivotra ihany. Efa lasa lavidavitra ilay mpitondra bisikileta dia nitsangana ilay mpanjono, de nisioka ilay mpitondra bisikileta mba hiverina. De niverina ilay mpitondra bisikileta. Angamba nieritreritra izy hoe sao de misy zavatra latsaka ary. De niverina izy de tonga teo amin'ilay mpanjono izy, de hoy ilay mpanjono: mitaingina bisikileta ve? Mandeha mafy ve? Pesitra ilay mpitondra bisikileta de hoy izy hoe: efa hitanao fa mitaingina bisikileta ka anao mbola tenenao mitaingina bisikileta ve? Manaikitra ve? Mandeha mafy ve? Zay ihany ve niatsoanao ah? De hoy ilay mpanjono hoe: ka zany nieritreritra hoe tsy mahalala fomba e, satria ianao mba nanatsafa ahy hoe efa hitanao fa manjono, de natsafainao hoe manjono ve? Manaikitra, efa hitanao fa tsy manaikitra ny trondro, de lazainao hoe manaikitra ve? Ka dia mba naneo izany fahalalam-pomba izany koa mba hamerina aminao. Mpianatra reraka manatrika an'i Jesosy eto, reraka ny inona? Tahaka ny tantely verireny, tahaka ny tantely verireny, ary dia feno aya sy tahotra tanteraka, kivy tanteraka, na ipetera ilainy hoe verina ho pitarika ny mpianatra ka nametrahany Jesosy fitokisana tanteraka, ka nilazainy hoe omeko anao ny fanalahidiny lanitra, izay vahanao ety de vahana any an-danitra, ary izay fehezinao ety de fehezina any an-danitra. Kivy koa. Ary niara-ny angona izy ireo, niara-ny vory ny hidy aman-trano, fa tsy niara-ny vory ny hidy aman-trano mba hihevitra sy handinika hoe anahoana no anohizana ity asa ity, tia ndraikitra napetraka i Jesosy Tompo amintsika ity ka nametrahany fitokisana amintsika ity. Satria fa izay fivoriana dia fa haverezan-kevitra tanteraka
ka na dia efa niseho taminy tao anatin'izany fihiboana izany aza Jesosy, ka nanambara taminy, naneho taminy ny olatry ny onomboana. Nisy ny sasany zay nilaza kariary mihitsy rehefa nitantarana hoe dia za dia tsy mba ino an'izany a, raha tsy ataoko eo amin'ny lanovoany ny tanako dia ataoko eo amin'ny olatry ny onomboana ny ratsan-tanako, tsy mba ino a. Ary tsy io lehilahy mpianatra io rery ihany, Tomasy na ididina, tsy mba io ihany no tratrany izany, tsy finoana izany, fa na dia izay niseho hoe mino sy mahalala ny fitsanganan Jesosy tamin'ny maty, nahita azy aza. Ny tantaran'ireo vehivavy, fa efa nahita ny Tompo tokoa izay, efa nitsangana tokoa izy. Niazakazaka tany ry Petera, nijery ny fasana araka ny tantaran'ny filazantsara hafa azy, ary nahita ny Jesosy izy ireo. Fa na dia izay nahita aza, tsy nino koa. Tsy nino koa. Satria nitahotra ny namen'ny fony. Ary dia io no nahatonga ny hevitra ny tsimoka tao anatin'ny sain'ny Petera eto hoe andehana rato ah. Adininy tanteraka ny fitaizana sy ny afatrafatra rehetra natao taminy nandritra ny 3 taona zay. Adininy Petera tanteraka izany, very tao anatin'ny sainy tanteraka izany. Ary dia izao izy miverina hanarato izao indray. Eo indrindra amin'ity toerana niverenany tamin'ny asany ity indrindra no miseho izao anjarantsika ipetrahan'ny fanontaniana hoe anaka manakanina va ianareo. Satria io resaka kibo io manahirana, fa raha nataony fitondrana ny ezaka rehetra atao mba hiarovana ny olona tsy ho faty ny valanaretina coronavirus, dia izay fanontaniana mipetraka ao anatin'ny sain'ny olona dia ny hoe inona no hohaninay. Zay no tsy maintsy fanontaniana mipetraka. Ary raha vao nolazaina ny fihiboana tamin'ny andro voalohany dia feno olona ny tsena, samy nandeha niazakazaka ny olona nitady hoe inona no hohaninay, ka dia nanao ny kajy rehetra mba hisy hohanina. Ka dia isan'ny manahirana izany. Ary raha misy olona anankiray ametrahana andraikitra amin'ny zavatra anankiray, amin'ny zavatra atao anankiray, dia ny fanontaniana voalohany hipetraka ao an-sainy, inona no hohaniko ao, na hoe manahoana ny anjara ho sakafoko amin'io zavatra io, amin'io atao io. Ka io no ametrahan'i Jesosy fanontaniana eto. Niverina nanaratsy tokoa reto mpianatra ireto takariva tamin'izay. Ngamba maniafinafina olona ihany, satria to mahamenatra zany olon-dehibe efa nanaradian'i Jesosy, mpianatry Jesosy, ary fantatry ny be sy ny maro fa folakandro ny akina na torovato ny diavina, ka dia iny iverina ho any amin'ny ranomasina indray dia nanjony fantatry ny ray tanàna, ka mety ny afinafina ihany ity dia ity, fa dia indro nizotra ho any amin'ny ranomasina izy ireo. Tarihan'ny lehibe ny de Petera izany. Teo amin'ny fitolahateo izy niasa mafy, nampiasa ny fahaizany, samy zana-drano moa ka tena nanao zay azo ny natao, fa tsy nahazo na inona na inona, tsy nahomby izay natao, tsy nisy vokany ny fikelezana aina. Fa Petera aza hadininy hatramin'ny atsika ny alina, fa nanaisotra akanjo mihitsiny,
nanao zay azo natao, fa tahaka ny hoe nanao ny tsinambinina. Fa izao ny zavatra manaitra, misy olona anankiray koa izay tsy mba resy ny torimaso tahaka azy ireo fanisahirana, ary tsy tafandry tamin'ny toerana zay nisy azy, fa nikatsaka sy nitady ireo olo-tiany. Tsy iza izany fa Jesosy. Mampatsiaro ahy ity vehivavy anankiray izay ataon'i Jesosy eto. Maditra loatra ny vadin'ity ramatoa ity, sotro toaka, ary dia any amin'ny bara any izy no andaniany ny androny. Fa sahiran-tsaina ny aminy ny vadiny, ary isakariva dia efa fantatry ny olona ihany fa lasa mandeha mitety ny bara rehetra mitady hoe aiza ny misy ny vadiny. Ary tsy vitany hoe mitady ahita ny vadiny ihany izy, fa izao ilay vadiny koa, ilay lehilahy koa dia mba miseho endry rehefa tadiavina, ka izy tadiavina indray no mamono hoe everinao angafa zazakely ah, everinao angafa tsy malala mody ah, everinao angafa tsy malala zay tokony ataoko, inona no hitsolasolananao aty, analanao baraka amin'ny namako. Dia mamono ny vadiny koa izy. Fa moa mampijanona ilay vehivavy va izany? Fa tonga foana izy mitady azy foana izy, henjana ny fitiavana. Fitiavana no antony izany, fa tsy tsampan'ilay lehilahy akory izany fitiavana izany. Ary na dia efa naseho ny mpianatra hatramin'izao fitsanganan' Jesosy amin'ny maty izao aza, fa tsy mino, toa tsy mino, toa tsy matoky ny teny nataon'i Jesosy taminy izy. Raha nilazan'i Jesosy i Petera sy ny mpianatra koa, raha nilaza ho ireo mpianatra ireo hoe tsy andao anao zahay, hiara-maty aminao zahay. Fa nitenenan Jesosy Petera hoe raha mbola tsy misy akoho maneno itelo dia andahy raha mbola tsy misy akoho maneno akory dia andahy itelo ianao. Fa tanteraka izany. Ary amin'izao efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy, efa niseho tamin'izy ireo, efa hitany, fa mbola tsy mino ihany izy. Fa ilay entin'ny fitiavana mitady azy. Mova tsy ity no ambarany tononkirany Solomona ny amin'ilay mitady ny olo-tiany, hatraiza hatrany atsevatsevaky ny aram-bato, eny mitsiritsiroka amin'ny varavarana, mamantatra ny olo-tiany mitady azy. Ary tena lalina la zany fitiavan'i Jesosy ny mpianatra izany. Tena lalina zany. Hay moa ny olo-tiana, tsy alalana andro alina, tsy alalana ny andro vao mangira amin'ny vao andro maneno akoho, no efa mitsangana amin'ny jaridina eo amoron-dranomasina miandry reto mpianatra reto. Ary tsy vitan'izany ihany fa efa vonina hatramin'ny sakafo omena azy ireo, efa masaka. Zany hoe efa naharitra ela Jesosy no niandry azy ireo teo. Io Jesosy io no mametra-panontaniana amin'izy ireo, tsy hoe fanontaniana mila voatsiary na fanatsafana tahaka n'ilay nataon'ilay mpanjony tamin'ny mpitondra bisikaleta teo, hoe nataon'ilay mpitondra bisikaleta tamin'ny mpanjony teo hoe manjony ve, izay nataon'i Jesosy, fa te hampahatsampa ny mpianatra, fa tsy miova ny fitiavany azy ireo. Fa ilay niarahan'i Jesosy taminy nandritra ny fotoana 3 taona, moa nisy olana tsy voavavy, moa nisy hanoanana nanjony mpianatra va ka tsy afaka nihina-kanina izy ireo.
moa nisy fahasairanana ny tranga ve teny aminy, moa nisy narary vaka tsy sitrana, moa nisy maty vaka tsy natsangana. Tian'i Jesosy ampahatserovina azy fa fiaonana vaovao amin'ny fahariana vaovao no iainan'i Jesosy miaraka amin'izy ireo izao. Fiainana tsy amin'ny alalan'izay hita maso sy tsapain'ny tanana, tahaka ny tsapain'ny tanana an' Jesosy sy nandraisany azy, ka tiany Tomasy averina indraika ilazany hoe raha tsy atehiko eo ny tanako, tsy ino aho. Tsy finoana izany fa fahitana. Tsy finoana izany fa fahitana. Fa izay ataon'i Jesosy amin'ny mpianatra amin'izao fahariana vaovao izao dia tena finoana. Ny tena finoana dia tsy miantehatra amin'izay azony tanana tsapaina, ka dia asehon'i Jesosy amin'ny fanontaniana apetraka amin'ny mpianatra eto zany hoe anaka manakanina va ianareo? Misy azonareo antenaina ve ny eto? Misy azonareo enteherana ve ny eto? Io no hevitra ao anatin'ilay fanontaniana. Fifiry moa isika no hoe amin'izao fihiboana hatrano izao no te andre fanontaniana amin'izany, moa tsy ady be ve ny amin'ny isa-pokotany amin'ireo fizarana sakafo ho an'ny sahirana, fa samy iseho teo sahirana avokoa ny rehetrarehetra mba azo izany? Moa tsy filaharam-be manahirana ve ny amin'ny tsena mivary mora, satria samy tia azo ny mora avokoa? Tsy hafa fa ny fianteherana amin'izay hita maso. Fa hoy ny ambaran'ny mpanao salamo, zava-poana ho anareo ny alipandry sy misasatra, ny sasatra sy ny alipandry, ka omana ny anina zay azo amin'ny fisasarana, fa izany dia omeny aniny malalany na dia matory aza izy. Fa nieritreritra ny mpianatra fa raha miala ao amin'ny trano izy mba hidinika sy hiandry an'i Jesosy ao, ka hiverina amin'ny raharahany eny an-dranomasina, dia izay no aomby azany. Ary moa tsy efa mba nanao izany va ilioka i Petera azafady, moa tsy efa mba nanao izany va i Petera tamin'iny antsoan'i Jesosy azy araka ny ambaran'ny lioka, ry amin'ny lioka toko 5 Ary moa tsy niasa mafy nandritra ny alina tahaka ity, indray mitoraka ity koa va izy? Ary navelan'i Jesosy ho mafana tsara ny andro amin'ny fotoana zay hiakarany trondro aty amin'ny marivo kokoa, zay vao nasain'i Jesosy niverina teny amin'ny lalina. Andeana latsaho eny amin'ny lalina ny aratonao dia azo ianao. Dia mety niolakolana ihany Petera tamin'izay fotoana izay, fa hoy izy noho ny tenao dia latsako ihany. Ary rehefa nalatsany dia izao nahazo azan-drano be dia be, ary natsoina koa aza ny sambo kely rehetra teo, ary samy namenony azy. Faly ny akoka Petera nahita izany, ka niteny hoe tomboky sy Andriamanitro, miala amiko fa olomeloko aho. Dia Jesosy taminy, hatramin'izao dia olona no azonao. Fa hadin'ny Petera io, hadin'ny Petera io teny io. Ho fanehoan'Andriamanitra fa tsy izay mety lo, tsy izay mety rava no andrasana aminao, fa izay maharitra mandrakizay. Dia ny olona izay tian'Andriamanitra handova fiainana mandrakizay, ka atondian'i Jesosy eto, ary io ny antony nahafatesany sy nitsanganany indray. Rehefa nahita ny
nahitany an Jesosy nanao io asa io ny mpianatra dia tohizany eo fa ny mpianatra anankiray dia nahafantatra fa Jesosy io mitsangana io, Jesosy io mitsangana io. Ary zay Petera voataitra koa, ary tsy niandryandry fa tonga de nijoboka niditra ao anaty rano de nakeny am Jesosy. Tsy any moa ny anjarantsika fa io tapany ambony io ihany. Ry havana, mety ho tratrany fahasondrianana koa isika vokatry ny ady amin'izao Covid-19 izao. Ary mety manao ny kajikajy samy hafa everitsika ho fahombiazana, kanefa izay everitsika ho fahombiazana nandritra izay 30 andro zay, moa fahombiazana va? Tena naomby va? Tena tonga lafatra va? Ary inona ny vokatra azo? Fa Jesosy manana izay mampahomby atsika, manana izay mampahomby atsika, dia ny fampahatserovana antsika fa amin'izay rehetra mitranga, na inona na amin'ny tenatsika na amin'ny momba an'Andriamanitra. Izay kendrena de izao, ny Andriamanitra de mampiasa ireny rehetra ireny azahoan'ny olona famonjena, handovany olona fiainana mandrakizay. Ary Andriamanitra manomana zavatra lehibe ho an'ny olona am'izany. Andriamanitra manomana izany. Raha andininy fahafito sy ny manaraka no jerena izay nanomanany Jesosy sakafo ho an'ny mpianatra teny tanety. Ary tsy izany ihany, fa hainy Jesosy atao ny mampahomby antsika amin'izay tsy ahomby aza atsika, raha tena ilaina izany. Raha tena ilaina izany. Izay nataony Jesosy eto dia tsy ny hoe satria nahazo be ny mpianatra dia anakarena izy ireo hiverina hiasa amin'ny fanaratoana indray. Fa Petera dia nahatsapa, adininy avy hatrany ireo azandrano ireo fa nidina ao anaty ranomasina avy hatrany izy, ary dia nanatona an Jesosy ny alany ity, tsy nanaitra azy itsony ity, fa ny Tompo no hitany. Ka tsy ny ahitana ny fahombiazana amin'ny fahazahoana azandrano be dehibe eto, fa ny fampahiratana ny mason'ny mpianatra, fa Jesosy ange ka manara-maso azy foana na aiza lehany. Jesosy ange ka mijery azy ireo foana, na inona miantra aminy, na inona manjo azy. Eo foana Jesosy. Ary hoy ny iratsika hoe, ahy Jeso hatra ety, ahy Jeso hatra ery, ahy Jeso zoky ity, ahy Jeso ampy izay. Jesosy ry havana manara-maso anao foana, mahita anao izy, mijery anao izy, fantany anao, fantany ny momba anao, fantany ny alehanao rehetra, fantany ny programanao, fantany ny ayainao sy ny tahotrao. Fa izy te hamatatra sy te hanorona mafimafy kokoa ny finoanao.
hoy ny fanontaniana aminao amintsika koa amin'tian'io ty hoe anaka manakanina va ianareo? tian'i Jesosy ho fatarina ny ao am-ponao, miatehatra amin'iza, miankina amin'iza, miandrandra an'iza ny fiainanao. Iza no antenainao eto? Iza no andrasanao eto? Io no antony fanontaniana. Enganesika mba ho tariny fanahin'Andriamanitra ka nanavaly teny. Ny mpianatra moa dia namaly avy hatrany hoe tsia. Mety isy ngamba mety ho nametraka fanontaniana enjana indray hoe manakomena anay ve ianao? Na mety hiteny hoe inona no azonao atao ary raha tsy manana zay? Sy ny hoe nahoana ianao no makaty? Fa hoy ny mpianatra izay tao anatin'ny fahakiviana tanteraka, tsia. Tian'i Jesosy hitady azy, atoky azy isika. Efa nataony ny fiaretana samihafa ho antsika ary ny afara hatreo amin'ny hazo fijaliana, teo amin'ny fahafatesany sy ny fitsanganana indray ho antsika izany. Ary io indrindra no antony lehibe amin'izay ampiorenan'i Jesosy ny filohan'ny mpianatra mba iorina amin'ilay efa maty fa velona indray, nandresy ny herin'ny fahafatesana ary nandresy ny herin'ny tsy fisihana, ka tonga tao misy tao amin'ny tsy misy. Ary izy no momba ny mpianatra, tsy hatramin'ny nirahany tamin'ny tao anatin'ny 3 taona ihany, fa manomboka amin'izao fahariana vaovao atao amin'ny mpianatra Jesosy izao, ka dia tsy hanarato hazandrano intsony fa olona no ho azony. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina izay aza hatramin'ny taloha indrindra ho azy mandrakizay. Amen. Ivavaka isika. Ry Jesosy Kristy Tompo, Andriamanitra velo, misaotra anao zahay, misaotra anao napahafantatra anay, misaotra anao fa misy mpikarakara izahay ary tsy mijery ny tsy fantanteranay fa mametra-panontaniana aminay, ny amin'izay matimatesanay sy sairananay eto amin'izao tontolo izao hiazakazahanay. Aminona masoandro tsy atoriana amin'ny alina dia ny hoanina, ka metra-panontaniana hoe inona no hoaninay na inona no tafianay. Tsy mbo izay no mametra-panontaniana amin'ny tenanay intsony, fa ianao no mametra-panontaniana aminay hoe anaka manakanina va ianareo? Jesosy io ampio izahay mba ahay amaly araka izay sitrakao, ka hiteny araka izay sitrakao mba hanasitrananao sy hamonjenao anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, nanaovana izany vavaka izany. Amen. Dia samia tompoko ho tahirin'Andriamanitra makivaky izao herinandro izao. Misaotra tompoko.
Songetadwiza Anutatuku Fatimandajali Iwavi Ratiza Songetadwiza Anutatuku Fatimandajali Iwavi Ratiza
ZFLM full taona maro-patserovana t-shirt, polo, suite capuche amin'ny endriny sy loko maro samihafa. Alefaso ny komandinao ao Antananarivo, ao Fianarantsoa, ao Ambatondrazaka ary ao Mahajanga. ZFLM 67 hectares ve zany? Ie, izy indrindra. Elaela tsy niona e, ovinandray no ifampitaona. Ny sabotsy fafito ny volana May ho avy izao ao amin'ny FLM 67 hectares amin'ny roa ratolakandro. Grand concert mitondra ny lohateny hoe ratranao sy tranony. Iarahana amin'ny VLM 67 hectares, nasaina manokana ihany koa amin'ny fotoana io ny tropetra fanantenana, ny kanton'ny fanantenana ary ny VLM mampita tafika. Mahafinaritra zany a, rovina tsara moa izy teo. Amin'ny sabotsy fafito ny volana May ao amin'ny FLM 67 hectares amin'ny roa ratolakandro. Tongava maro fa sady afinaritra io a no azontsika herim-panahy ihany koa. Isy sakafo maivana koa ifampizarantsika amin'ny fotoana io, fa tsy misy vidim-pidirana fa rakitra ny tatazana eto izay fonao fanohanana ny asa fanarenana izay tanterahan'ny VLM 67 hectares. Miarahaba antsika rehetra mpikambana ato amin'ny vondrona Facebook ny zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy na ny ZFLM. Ny fafito amby roapolo ny volana May taona 2012 sy ny fito amby roapolo ny volana May taona 2012. Feno folo taona ny orena ny vondrona Facebook ny zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy. Tsy avelantsika handalo fotsiny zany fotoana izany fa ankalazaintsika amin'ny fomba manokana. Hisy karazana hetsika maro izay hatao eto amin'ny ZFLM toy ny fampianarana, toriteny sy ny maro samihafa. Ny faneva izay iorenany izao fankalazana izao dia ny anankiray tamin'izay nomenareo mpikambana ihany dia ny Hebreo 10:4 Hebreo 10:4 mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Aroka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Aroka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Fotoana izay tokony hibanjinantsika tsirairay tokoa na ny fiangonana koa aza, izany faneva izany tokoa izao fotoana sarotra lalova ny ankohonana sy ny fiangonana ary ny firenena izao. Fotoana izay tsy maintsy hanehoantsika ilay fitiavan'i Kristy ka hiseho vatana amin'ny alalan'ny asa tsara izay ataontsika eo anivon'ny ankohonantsika, ny fiangonana ary ny firenena. Ireto azy misy daty fitadidy izay tsy tokony ho adinontsika. Ny 7 ny volana May ka hatramin'ny 7 ny volana May taona 2012 no amaranana izany fankalazana izany.
ny vondrona ZFLM ihany koa moa zany dia nihitatra amina zavatra marobe tahaka ny YouTube ary ny any amin'ny page ihany koa ary indrindrandrindra ihany koa ny famoronana application zay azontsika ampiasaina amin'ny finday dia mirary antsika rehetra hanaraka sy anjoy ny vondrona ZFLM azahoantsika ireo karazana fampianarana sy ahitantsika ihany koa ireo fanentahana maro samihafa ary ireo tetikasa foezaka sy lavitrezaka izay ka sainy vondrona hatao dia mirary ny fiadanan'ny tompo sy ny fanantenana velo amin'ny Kristy ho antsika rehetra. Ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara.
miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny izao fotoana fankalazana ny fahafolo taona ny orena ny vondrona zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy izao. Ny fankalazana moa dia mitondra ny faneva izay hitantsika ao amin'ny Hebreo 10:24. Ny fankalazana koa dia hisy ireo lahateny, toriteny, fampianarana maro izay fandrombonan'ireo ray aman-drenitsika. Ao anatin'izany ireo ray aman-drenitsika ao amin'ny Brofoibe Loterana-Malagasy. Eo ihany koa ireo ray aman-drenitsika mpampianatra teolojiana ao amin'ny Salta sy ireo mpampianatra amin'ny STPL. Ao ihany koa ireo ray aman-drenitsika missionnaire, ireo ray aman-dreny amin'ny synodam-paritany maro misy eto amin'ny toerana sy any ivelany. Dia izay ary ny fandaharam-potoana izay hoentintsika mankalaza izao fahafolotoana izao fa dia mirahasoantsika rehetra Jesosy Kristy ane sy tay tahikarantsika rehetra. Misaotra
Asani iza Asani naraina Famandeyan nateni iza Pandika Hapando sundusu Viventana Siapa saraku Hatta marirai Sika itu ribeni Nanti fantasia Visaninu dan nanti Kristi Nanti rahasia Visaninu dan nanti Kristi Pandika Hapando sundusu Viventana Siapa saraku Pandika Hapando sundusu Viventana Siapa saraku